faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo ny sary azy tamin'ny zanabolana avy hatrany misy an'ity rahona hitantsika ato amin'ny morotsiraky ny melaky misy ihany koa atao atsimon'ny Madagasikara ny fisiany reo rahona anankiroa reo zany amin'ny ankapobeny manome vahana ny orana tandrivondraona tany amin'ny avoatany indrindra ny ilany atsimon'ny Madagasikara iny ho an'ny rapitso dia mbola tombanana mipetraky eto manodidina ny morotsiraky melaka hatrany aloha zany ilay rahona hitantsika eto amin'ny sary izao atao atsimon'ny nosy ihany koa misy ny fanatonana rindraona avy aty tsy mandrefa ny nosy aty vokatray dia mahazo vahana indray ny trangana ny resaka zavona zany vao maraina ho an'ny voatany ny tolakandro kosa dia mety misy ny tandrivondraona amin'ny tsitokotoko ho an'ny voatany saika mibahatoerana zany zay atao anatin'ny 3 andro ny vokatra ihany koa ny maripana ambany indrindra dia izy fidinana ho an'ny voatany raha toka miakatra kosa ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy ny aty amin'ny morotsiraka avaratra tsinana nosy moa zany misy hatrany ny rahona misesisesy avy any an-dranomasina zay mitondra orana malefaka amin'iny morotsiraka avaratra atsinana ny nosy iny toy izao ny toetrandrontsika ro an'ny rapitso vao maraina dia isy ny zavona ho an'ny voatany mety misy ny tandrivondraona amin'ny morotsiraky melaky sy ny tapany avaratry ny faritry menabe misy ihany koa ny orana malefaka ny amin'ny faritry savasy ny morotsiraka analanjorofo mandraondraona ny andro any aty amin'ny tapany atsimo atsinanana sy ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny rapitso tolakandro somary miditra anaty tany kokoa ilay tandrivondraona aty amin'ny tany melaky sy menabe miandry izay ihany koa ny any amin'ny tany faritra atsimo andrefana iorombe ny faritra nosy mitohy hatrany ny tandrivondraona amin'ny faritra savasy analanjorofo iny ny avoatany kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko ny andro ny morotsiraka andrefana moa zany maina tanteraka raha ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay 7 degré celsius ny maripana ho vinavina any amin'ny faritry vakinakaratra 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius eo ny maripana ho vinavina any amin'ny tapany andrefana kosa indrindra ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana dia manodididina ny 7 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana moa zany mafana hatrany ny andro mahatratra hatrany amin'ny 2 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay ho an'ny andro ny sabotsy mbola mitohy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany misy hatrany koa ny tandrivondraona amin'iny morotsiraka avaratra atsinanany nosy iny ho an'ny tolakandro kosa dia mahazo vahana hatrany ny tandrivondraona ho an'ny faritry melaky ny atanin'ny menabe sy ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay mety tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra fa ny ambany indrindra kosa midina hatrany amin'ny 10 degré ho an'ny faritry vakinakaratra ny morotsiraka atsinanany nosy raha ny tapany avaratra amin'ny morotsiraka atsinanany izay aloha dia miakatra 20 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana raha ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana kosa tafidina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 7 degré celsius ary miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius izay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara andro ny alahady amaranantsika azy mbola misy hatrany ny zavona ho an'ny voatany ny orana kosa ho an'ny tontolo andro dia saika amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana iny no miandry azy ny ambiny kosa dia miverina maina ny andro manomboka misy kely indray ny tsiokana avaratra azy ho an'ny tapakandro ariva vokany dia isy fidinana kely indray ny maripana vinavina ao anatin'izay toy izao ny maripana ao anatin'izay andro ny alahady izay ny ambony indrindra eo amin'ny 20 degré celsius eo ny voatany ny any vakinakaratra mbola mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny ambany indrindra mijanona ho 10 degré celsius hatrany zay ho an'ny avoatany ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara 10 ka hatramin'ny 9 raha ny any amin'ny ilany avaratra fa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana eo amin'ny 13 degré celsius ny morotsiraka andrefana kosa 3 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay ny météo tsika tamin'ny tia an'io tia raha fizray fotoana manampy veloma